Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio talata fa 17 volana Desambra 2022. Ry havana, niteny tamiko ny fanahin'ny Tompo teo mba ampahery antsika, mba ampiomana antsika fa ho avy Jesosy. Izay no mahatonga ahy izara izao teny izao fampaherezana mba hifoazantsika fa tena efa akaiky ny fiavian'ny tompontsika. Alohan'ny anambarako izany dia aoka hivavaka isika ametraka izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo, satria azy ny asa, izy no tompony aintsika tsiraray avy. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, aja ho anao, voninahitra ho anao, tera ho anao raha io. Mamelany elokay satria tsy mendrika izahay. Efa tena efa akaiky ny fiavianao Jesosy, ka mampifoha anay foana ianao, mampitandrina anay foana ianao, mba tsy ho ringana izahay. Tompo malala mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina amin'izao ora izao. Ka aoka fanahy masino, ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masino, satria fitaovanao aho. Mpiasanao aho fanahy masino. Mangataka aminao koa aho Jesosy, aoka ny ranao hiaro ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy any amin'ny toerana izay misy azy ihany Jesosy. Ka amin'ny anaranao koa Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anankely tsy anam-pahefana aminay zany Jesosy, fa levonina amin'ny ranao mahery, satria ny ranao dia afo mandevona mandoro ny fahavalo rehetra. Ka misaotra anao Jesosy satria anao dia manda afo manodidina anay, ianao lay mpiaro anay mandraka riva Tompo. Misaotra Jesosy Aleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, izara fampaherezana aminao aho araka ny teneniko teo hoe ny fanahy masina dia ny teny teo. Zany hoe ny arivariva zany fa efa alina moa isika izao. Ry havana, narea ny fanahy masina aho, ny teny hoe ohatraohatran'izao zany hoe rehefa hitoetra eo amin'ny fitoerany ilay fahavetavetana. Zany hoe ohatr'izay ny fataon'ny fanahy masina mba anoroany ahy ny verse na izay tiany ambara. Ndraindray izy tonga dia manome mihitsy hoe ao amin'ny boky izao. Ny teny izy tamiko hoe ao amin'ny Daniela misy an'izany. Ary nampahafantariny ihany koa fa ao amin'ny Matio 4:20 manambara ny amin'ny Jesosy ho avy. Izay no tiany fanahy masina ampifoazana antsika. Ampifoazana antsika, ampiambenana antsika. Ry havana, tsy vazivazy fa ho avy Jesosy. Alohan'ny havian'i Jesosy dia maro be ny zavatra iseho. Efa fantatritsika izany. Na mahita isika amin'ny zavatra miseho eran-tany amin'izao iainantsika izao dia efa tena manomboka mampatahotra. Mampatahotra ny zavatra misy eran-tany. Tsy afaka intsony isika hoe eritreritra hoe hipetraka any amin'ny toerana ohatran'izao na any amin'ny toerana ohatran'izao satria any mba ho tsaratsara, any mba ho metimety. Tsy atompoko. Eran-tany. Eran-tany no efa nampisehoan'ny Tompo tamiko sy tamin'ny zanako fa efa ratsy tanteraka. Tsisy intsony ny toerana hoe azontsika hiafenana na hoe ahitantsika hoe fiainam-paradisa. Tsisy an'izany ety ambonin'ny tany tompoko. Tsisy an'izany ety ambonin'ny tany. Fa ity tany ity dia ho levona tanteraka ary ho soloan'Andriamanitra tany vaovao sy lanitra vaovao. Izay no tenin'ny fanahy masina omaly alina tao anatin'ny fotoam-bavaka, raha ny vavaka izay tao anatin'ny vavaka tan-dranomaso, dia ny tenin'ny fanahy masina. Ny tenin'ny fanahy masina fa izay
ho potika tanteraka ity tany ity. Efa fantatritsika izany anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ho potika tanteraka. Ao amin'ny bokin'ny Marka 7:1-9:1, izay manambara fa ny lanitra sy ny tany ho levona. Andao vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Marka 7:1-9:1. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Amen. Ry havana, ho levona ny lanitra sy ny tany. Fa ny tenin'Andriamanitra ity, tenin'Andriamanitra ity, ty baiboly ity, zany hoe tsy ty taratasy ity akory, fa ny teniny izay naloaka vavan'Andriamanitra rehetra, zany hoe ny teniny dia tsy ho levona, fa ny lanitra sy ny tany ho levona, ary ho soloana tany vaovao sy lanitra vaovao. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy Tompoko. Efa vonona ve ianao? Ry havana, ao amin'ny Matio hoy aho 4:20. Hovakiantsika fotsiny verset vitsy, izay manambara araka ny teneniko teo ny teny fanahy masina, momba ny amin'ny hoe rehefa hitoetra eo amin'ny toerany ilay fahavetavetana, dia ho zava-doza ny seho eto amin'izao tontolo izao, satria tsy maintsy ho avy izany. Mila isika mitandrina fa ho avy izany fotoana izany. Rehefa hitoetra zany ny antikristy, ilay antikristy hitoetra eo amin'ny toerany, ary Satana amin'izay koa ho avy. Ry havana, zava-doza izany. Hijanona eto ve ianao? Ho tavela eto ve ianao? Oka isika hiomana. Matio 4:20. Hovakiantsika aloha ny 5:10. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny Fandravana, izay nampilazana any Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany. Amen. Ry havana, mitsangana, zany hoe hitsangana, araka ny tenen'ny ten'Andriamanitra eto, ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny Fandravana. Ry havana, ny zavatra miseho amin'izao fotoana iainantsika izao dia tena efa ratsy, miaratsy ny amarony ny zanak'olombelona. Fitenenan-dratsy ny fiainan'ny maro vao manokatra vava. Tena hoe tsisy intsony ny famenarana, tsisy intsony ny hoe fiafenana rehefa manao ratsy ny olona, fa miseho miariary. Tena efa kaiky Jesosy, tena efa mihoatra ny tamin'ny andro Sodoma sy Gomoro, satria ny amin'izao fiainana iainantsika izao dia efa mahavita manao opération ny olona, ny vehivavy ho lasa lehilahy, ny lehilahy ho lasa vehivavy. Efa mihinana fanafody ny lehilahy mampitombo nono ho lasa toy ny vehivavy. Ry havana, be dehibe ny zavatra miseho eran-tany. Rehefa mivoaka ny velany ianao, hitako aty aminay aty izany, dia ny zavatra miseho ndraindray dia dilo mihitsy ny sofiko, satria na olona lehibe, na ankizy tanora, na olona zokizokony, dia teny ratsy no mivoaka amin'ny vavan'izy ireo rehefa miresaka. Tena efa hoe ao anatin'ny fiainan'izy ireo izany, iainan'izy ireo fahazarana. Ry havana, tena efa kaiky ny Tompo. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Ary hitantsika tsara izany araka ny tenin'Andriamanitra izay novakiantsika teo, fa ilay fahavetavetana efa manomboka iainan'ny olona, zany hoe manomboka zany ilay antikristy manomana ny plasy izay hipetrahany, ny toerana izay hitoerany.
ny fanjakana zany ho raisiny ity tany ity hipetrahan'ny satana alohan'i Jesosy ho avy Jesosy anatin'ny fotoana io ampiakatra ny olony, ampiakatra ny olom-boafidy rery ihany izay najoro tsara hatramin'ny farany. Afaka tonga zao dia zao Jesosy, afaka tonga rapitso izy. Ry havana, tenefa ao anatiny ny fotoanantsika zao, gera eran'ny tany marobe. Ny olona tena ao anatin'ny fanompo-tsampy marikoriko, ny olona tsy miverina intsony amin'Andriamanitra, ny olona tena tia vola, tsy manaja ny masina intsony, fa mieritreritra ny ho azy ihany. Oka isika tena hiomana, fa efa tena amin'ny andro farany isika izao. Any amin'ny tany hafa, efa manao mariazy olombelona sy biby, zava-doza olona manambady biby atao mariazy. Ny biby andrandraina mihoatra lavitra noho ny olombelona, zava-doza marikoriko. Efa tena hoe mihoatra loatra mitobaka ny fahavetavetan'ny tany. Maloto ity tany ity, ho poten'Andriamanitra ity tany ity, ho ravaravan'Andriamanitra ity tany ity, ho levoniny araka ny tenentsika teo, fa ho soloany tany vaovao sy lanitra vaovao. Aza miarerena eto tompoko, aza mieritreritra hoe zava-tsoa no endrasantsika eto, fa raha mbola miarerena eto isika dia miarerena ho ankalalao araka ny teneny ao Matio. Ary manambara ny tenin'Andriamanitra eto fa ho isy fahoriana tsy mbola nisy toy izany eto amin'izao tontolo izao. Ho avy zany zavatra izany. Efa niteny ahako tamin'ny video ray lasa teo aloha fa amin'izao fotoana iainantsika izao, alohan'ny farantaona izao sy amin'ny voalondohan-taona, dia ho maro ny olona ho faty. Efa miseho izany tompoko. Jerevony any Amerika, jerevony amin'ny toeran-kafa, maro be ny olona maty. Oka isika hitandrina, fa tezitra Andriamanitra ary rombotra i Satana. Oka isika amaky ity tenin'Andriamanitra ity, vakio ny ao amin'ny Matio 4:20 sy ny ao amin'ny Daniela 2:20, dia ao amin'ny Daniela 1:20. Fa maro zavatra ho hitanao ao mifandray ireo tenin'Andriamanitra anankiroa ireo. Ao amin'ny Matio ao amin'ny 5:20 mbola mitohy koa izany. Oka isika tena hifo, fa ho avy Satana andray toerana anjaka eto amin'ity tany ity, ho vahana izy ary anjaka eto izy. Ka raha ohatra ka tratrany eto isika zanak'Andriamanitra, dia ho zava-doza ny azo antsika, zava-doza. Mibebary tompoko, raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Miala amin'ny ratsy, dia aoka ianao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia aoka ianao hiaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, dia mandehana mitory ambarao Jesosy mba ho voavonjy ny olona hafa izay mbola anatin'ny fahaverezana. Mbola maro ny tiany Tompo vonjena, mbola maro ny zanany any ivelan'ny vala, tiany ody ao ambala. Isika tsiraray avy no tiany hiditra any an-danitra. Oka isika tsy tia tena, oka isika tsy hipetraka fotsiny, tsy hanao ninina, fa oka isika anambarany Jesosy. Miovary tompoko, fa tena efa akaiky Jesosy. Ho avy izy eny amin'ny rao an-lanitra, ho avy izy ary tsy ho ela intsony. Atao Matio 4:20 ihany, eo amin'ny 9:20 ho vakiantsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Amen. Fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ary hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Zany hoe ho hita ny maso rehetra,
ho hita ny maso rehetra. Aza miniminy foana intsony raha misy miteny aminao tongava ty fa ty Kristy. Mandeha anary amin'ny fiangonana ohatran'izao na mandeha anary amin'ny trano ohatran'izao fa ahitany Tompo any ianao, ahitany Jesosy any ianao. Ry havana, tsy any anatin'ny trano intsony Jesosy, tsy any anatin'ny fiangonana intsony Jesosy, ao anatintsika, isika no tempoly. Tsy hiteny aminao mihitsy mitongava ty, fa nanasitranahy Jesosy ary tonga tato izy, tonga tato izy, tonga tato izy, niseho tamiko tamin'ny alalan'ny fahazavana, izy ilay fahazavana no niseho tamiko. Dia nanasitranahy ary niteny tamiko, nareny feoany ahako, fa tsy hiteny aminao mitongava ty, fa atao traniko izy. Any aminao izy raha ohatra ka mino ianao. Be dehibe ny mpaminany sandoka, anao fagagana, anao mirakila isan-karazany, ampanantena zavatry ny tany, vola sy fitahiana, mitandrema tompoko, mitandrema tompoko. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny ao amin'ny Romana 13:17, fa hitafio Jesosy Kristy. Izy no tafiantsika. Izy Jesosy no tafiantsika. Fa tsy hoe koa mila isika mandeha makany amin'ny toerana naizanaiza ahitantsika ny Tompo, fa isika ny tenantsika no mitafy an'i Kristy mba tsy hatanteraka ny filany nofo isika. Andao vakiantsika io Romana 13:17, 14 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miay ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Mila isika mitafy an'i Jesosy Kristy dia tsy miay intsony ny amin'ny nofontsika, vola, arena, fitahiana, fa mila isika mitafy an'i Jesosy Kristy. Izy no andresy ny asan'ny nofo, satria ny filany nofo dia ny jentilisa no miay izany, ny olona tsy mino no mitady izany, fa isika dia ny lanitra no tanjontsika raha tena ao amin'ny Kristy marina isika. Raha tena ao amin'ny Kristy marina ianao dia ny hiditra ny an-danitra no mamaika anao, fa tsy ny zavatra ara-nofo, na hanenjika mpaminany avy na mpaminany havanana, na pasteur avy na pasteur havanana, na fiangonana avy na fiangonana havanana. Mitandrema re tompoko, mitandrema re tompoko, fa efa kaiky Jesosy, efa kaiky Jesosy. Mibeba, miova, mijoro tsara dia ho tafiditra lanitra isika tsiraray avy. Aron tenin' Jesosy dia ho tafiditra lanitra isika. Raiso ny teniny, aron lalany, raiso izy tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia aoka tao batisa amin'ny rano be tahaka an'i Jesosy ianao. Tao amin'ny rano Jordana izy atao batisa, rano, reny rano. Ny lalany no tsy maintsy arahantsika. Dia avy eo izy afaka manao batisanao amin'ny batisan'ny fanamasina. Mametraka ny fanamasina ao anatintsika. Dia izay vao afaka ianao anambaran'i Jesosy, satria ho avy ny mirakila raha mandeha araky ny fahamasinana sy ny fahamarinana ianao. Fa raha miverin-dalana ianao dia zava-doza no mahazo antsika raha miverin-dalana isika. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe, fa raha minimanota isika dia fiandrasana mahamay no miandry antsika. Ry havana, miverena amin'i Jesosy, fa tiantsika izy, maminy isika, asany tanany isika. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho tompoko, anambara izay anirahany fanahy masina ahy, satria tsy mahazo mangina intsony aho. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.